Zay ny amin'indry fa manoloana ny fitarainana sy fiangaviana nataon'ireo vahoaka sy fikambanana ao anatin'ny distrikan'ny Fianareva-Tsinanana eo amin'ny olan'ny fananantany tonga an'izay refotony ny zava-misy mahakasika izay olan'ny fananantany izay tany toerana ny mpanadiady ny olan'ny fananantany eo anivon'ny anteny mera-pirenena. Ao amin'ny fokontany Savôla, distrikan'ny Fianareva-Tsinanana, tany vita titra anankiroa ka ny tany voalohany dia mitondra ny titra laharana 6839 BD vola marina ary ny faharoa kosa dia mitondra ny titra laharana 6840 BD vola marina 2 no misy ny olana. Ahitana trano miisa ray sy eninjato, fiangonana 4, birao-panjakana 4, sekoly sy foto-drafitrasa maro efa mitsangana ao atoerana. Misy ny mission izay midinanay aty hijery fotony ary antany anadiady amin'ny olana amin'ny fananantany aty. Hitantsika eto ny solitenany tao amin'ny FFM, tao amin'ny domaine sy ny sisa izay tsy sanatriko hotana ny tanjona fa milaminana ka tianay milaza zany fa efa azonay taolona ny tantaratasy rehetra dia anao tatitra izahay any amin'ny tompona andraikitra ity tany ity mantsy zany dia tamin'ny fanjakana nisy nangataka tamin'ny fanjakana moa azony rehetrarehetra angatahana ka rehefa nangataka zany ny commune dia efa lasa ny commune izy tia dia ireo nizarainy tamin'ny fokon'olona nanaovana foto-drafitrasa. Avy eo nefa nisy orinasa hafa koa zany efa rejeté le dossier nefa lavina dia napiditra tena fitsarana izy. Ilay fitsarana izay tsy dia mifanaraka tamin'ilay takin'ny vahoaka zany indrindra lasa ohatran'ny manasazy ny fanjakana nefa tamin'ny fanjakana amin'ny fanjakana zo fanjakana ohatran'ny hoe anao ity dia anjaranao mameno izay tinomena azy tatak'izay zany zavatra nisoteto zay moa anao tatitra any amin'ny tompona andraikitra any Antananarivo. Efa misy moa ny taratasy izay nalefan'ireo vahoaka any amin'ny ambaratonga Isatsokajiny hatrany amin'ny filoham-pirenena kanefa tsy mbola misy valana fa dia niaina amin'ny fitantenana sy fampiororona ny mponina hatramin'ny fiandohan'ity taona ity. Ny filohan'ny voamera-mpanadiady ny olana mikasika ny fananantany dia saika hita foana rehefa misy ny tranga toy izao. Ny amo zany aparako ny vahoaka foana fa za rehefa antsona dia za tsy maintsy tonga na iza faly na iza tsy faly dia tsy maintsy tonga ka ny tanjonay dia miaro sy manasoa vahoaka ka rehefa misy vahoaka raha Madagasikara na Antigo na Mahajanga na iza dia tsy maintsy mitondra feony izay raha ny fijery an'ity tsy maintsy laminy. Nisy ihany koa ny fionana nataon'ity solombavam-bahoaka ity tamin'ireo solitenan'ny mponina namelabelarana sy nanoroana ny lalàna mifehy ny fananantany ary fanomezana torolalana tsotsotra mba hisorohana ny olana mety hitranga mikasika izany.